izay ny vaovao moa maniraharaha Claudine Razay Mamonjy fa imolijanona trany eo amin'izay tontolo politika izay isika efa manomboka mametraka ilay rafitra isana ny fampiavanam-pirenena ny fanjakana ankehitriny isokatra manomboka rahampitso ary aharitra iray volana ny fanaterana ny antota taratasy ho andreo maniry ny hiditra ho mpikambana ao amin'ny komity ny fampiavanana malagasy ny namana Velo Gislin sy Tsirakotoarosoaro nitatitra ny vaovao. Anomboka rahampitso ny fametrahana antota taratasy filatsahana ho an'ireo olona rehetra liana hiditra ho mpikambana ao amin'ny CFM na ny filakevitry ny fampiavanana malagasy natao ikarakara ny fampiavanana eto Madagasikara. Aharitra iray volana ka ifarana amin'ny 14 Jolay ho avy izao ny feim-potoana azahoana manatanteraka izany eny anivon'ny komiti-pirenena mpifantina ireo mpikambana na ihany koa eny anivon'ny bureau-ny distrika 7 misy eto Madagasikara. 30 andro eo zany ata 30 andro no andatsahana zay ilatsaka ho fidiny na hoe fantenana ho membre ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy ao anaty revitanareo fa ao anaty zavatra isan'ny takina dia misy ny bulletin numéro 3 dia ho hitatsika eo moa zany ahoana nazona zay bulletin numéro 3. Raha ny lalàna manan-kery mifehy ny filakevitry ny fampiavanana malagasy dia 12 ireo olona ao anatin'ny lisitra tolotry ny komiti-pirenena mpifantina amin'ny filoham-pirenena ho tendrena iray isa-paritra.